Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Madame Blanche. Maty Jesosy mba ho velona isika. Fantatrao ve Tom? Moninao amin'ny toeram-pambolena sy fiompiana iray any Amerika Atsimo izy. Tamin'ny fitsengerena ny andro naterahany, dia zanak'akoho kely tena izy no azony. Nokarakarainy sy nikolokoloiny manokana ilay zanak'akoho. Nitombo tsikelikely ilay zanak'akoho ary lasa akoho vavy. Ilay lokom-bolony mavo dia lasa volon'akoho fotsy tsara tarehy. Ary izany no antony niantsony Thomas hoe Madame Blanche. Tao amin'ny trano ambo fitehirizana sakafom-biby no nanaovan'ny Tom ny ankanom-borony anatodizany Madame Blanche. Isaky ny nametraka atody Madame Blanche dia ampahafantariny rehetra izany. Kanefa raha mbola naniry ny katsaka teny an-tsaha dia nitsahatra tsy nanatody Madame Blanche. Neny inona mandroa Madame Blanche? Tsy nanatody tsony izy, sady lasa miafinana amin'ny tany-katsaka. Miandrasa kely ry Tom. Niteny izany tapitsikina ny reniny. Herinandro vitsivitsy taty aoriana dia takatry Tom ny antony. Neny, jereo. Nihika tampifaliany Tom. Nivoaka avy tany an-tsaha niaraka tamin'ny zanak'akoho be dia be i Madame Blanche. Tena faly be i Tom. Indray andro, nisy ny fanairana amin'ny fisiana hitrano vokatry ny afo. May avokoa ny tany-katsaka. Saika nanenika ny toeram-pambolena sy fiompiana ny afo. Ary nakaizy Madame Blanche? Sao dia tsy te hananeritreritra afo Tom. Raha mbola nikaroka manerana ny saha. Fa inona ry tazany ry? Hitan'ny Tom teo amin'ny tongony efa may tanteraka izy. Nobatainy izy. Ary hitany teo ambanin'ireny akoho ny zanany rehetra, raiky tahotra sy ny tangorona tao. Niverina tany amin'ny ray aman-dreny ny Tom ary nanontany hoe ahoana nahatonga izao? Mora tsapan'ny biby rehefa tena akaiky ny loza. Rehefa nanakaiky ny afo dia nitady fiarovana tamin'ny reniny ireo akoho kely ireo. Afaka nandositra nanidina ilay reniny, saingy tsy afaka nanao izany ireo zanany. Tiany Madame Blanche ireo zanany kely ireo, ka dia nosokafany ny elany hanarona azy, dia ny tenany no main'ny afo fa tsy ny zanany kely. Nanao sorona ny tenany izy, ahatonga ny zanany ho velona. Azo ampitaina amin'izany ny fitiavan'i Jesosy. Tom, tsarovy mandrakariva fa Jesosy nanolotra ny ainy an-tsitrapo mba ho velona isika. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.